Famaranjaza moa dia efa nasorana an'ilay ohatra kely manarina ny lohan'ny filahiny iny a. Izay daholo ny famaranjaza fa misy fotsiny izany ny fitaovana anaovana azy ny samihafa. Misy ilay mandidy azy amin'ny antsy sy ny lame ireny, ilay taloha izany. Fa misy indray mampiasa fitaovana moderna teo aoriana dia izay izany no antsoina hoe l'américaine. Ilay fitaovana moderna haingana koa izany manao azy a, misy anesthésie moa ilay izy a, sady tsy mandeha rà, tonga dia mipataloha ny zaza. Ny fahadiovana moa zava-dehibe mialoha anaovana azy mila mandro ny zaza, ary koa aorianan'izay hasoavan'izay dia mila 2 andro 3 andro mila mandro amin'izay foana koa isan'andro mba hampahalaky maina amin'ny ferin'ny zaza. Ririnina foana moa ny fanaovana malagasy azy nefa io moa mety foana na tsy andro ririnina ary. Taloha koa vao maraina be fanaovan'ny olona azy fa noho ny fanotroana mety foana na maraina na atoandro na hariva na amin'ny alina. Ny taona zaza anaovana an'ilay izy a mety foana ny taona rehetra fa eo amin'ny herintaona sy tapany ka hatramin'ny 3 taona eo izy izany no tena mety satria eo izy mahatany tena tsara. Tsara fotsiny izany hoe atao mialoha be ny idiran'ny hianatra ilay izy satria amin'izay mbo afaka ilay tahotahotra be tamin'ilay didy boatra iny a, mbo vao mianatra izy izany. Dia misy koa izany taloha hoe matahotra hoe andro navelomana dia tsy mety ny didy boatra, mety foana io na andro navelomana na andro hafa fa dia ny ray aman-dreny no misafidy ny izay mamety an'ilay izy. Misy fipetra manokana ve takiana ao anatin'ilay hoe hanao an'ilay izy? Tsara foana aloha izany mamonjy ny olona hanao azy, mamonjy ny dokotera. Dia raha ohatra misy zavatra tokony tsaboina mialoha dia afaka tsaboina mialoha. Raha ohatra moa tonga dia mety afaka tonga dia atao avy hatrany.